mianatra eo tongotrao. Enary tonga eo amin'ny fotoana amerenana lesony zazakely indray tsika izao. Faly mihaona amin'ny zazakely rehetra, efa ao daholo, efa vonona maka toerana tsara ary. Ny sasany efa mipetraka fa ny sasany ange mbola trotrony neny, mbola trotrony dada, mbola trotrony zoky. Ao ary andehantsika ifampiarahaba, arabaina ihany ny hira ataontsika ao aorianan'isa telo. Isa, roa, telo. Arabainenao salama ve, manahoana akory re. Arabainenao salama ve, faly mahita ny se. Eny ary andeha hivavaka isika, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy io tianay ianao, manome lesona tsara anay ianao. Ampio zahay raha merinay izany mba ho zaza hendry ho mpankatoa. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary efa lesona fahatelo sahady, mandeha ny fotoana, efa ngeza be ilay zazakely ao. Eny ary lesona fahatelo sika, herinandro fahatelo sika izao. Ny lohateny ilay Roimemy nirehatra. Ilay Roimemy nirehitra. Tsy anjery, tsara be ny tsy anjery. Ao ary miara-mamerina. Isa, roa, telo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho amin'izay rehetra alehanao. Aza matahotra ianao fa mombanao aho amin'izay rehetra alehanao. Eny ary ny lesintsika androany dia tantara anankiray momba ny zavatra mahagaga, zavatra tsy fahita. Zany ny lesintsika androany. Ny antsony ondriny Mosesy mba hakeo aminy. Reny ny ondriny hazakazaka nanatona azy. Dia menomenona ny ondry be. Misy ondry ngeda be, misy ondry mamany, misy ondry dadany, misy ondry kely. Samy mibarareka kely daholo ny ondry ny Mosesy. Navana ny andro tamin'izay rakizy. Nafana be mihitsy dia nangateta ny ondry Mosesy. Tenetiny Mosesy nisotro rano teny amoron-drano satria Mosesy koa tia makeny amin'ny zavaboary. Indray andro rakizy raha nandeha nitondra ny ondriny andeha hisotro rano Mosesy dia nahita zavatra nahagaga azy izy, zavatra tsy fahita mihitsy, zavatra nahataitra be azy, tsy afaka nihetsika mihitsy Mosesy. Inona ny zavatra hitany? Hazo mirehitra, misy afo, taitra be Mosesy. Gaga be mihitsy Mosesy hoe inona ary ty zavatra ty? Nahatahotra rakizy Mosesy. Dia nisy niantso Mosesy tao anatin'ilay afo. Mosesy, tena anatony Mosesy. Kanjo ny teny indray ilay feo tao anatin'ilay afo hoe Mosesy, esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io hijanonanao io. Nankatoa Mosesy nalany ny kapany. Dia nandroso izy hakeo amin'ilay Roimemy izay nisy afo nirehitra. Dia niresaka tamin'i Mosesy rakizy Andriamanitra. Gaga be Mosesy. Niakohaka ny Mosesy tamin'ny tany satria fantany fa Andriamanitra no niresaka taminy. Dia hoy Andriamanitra hoe Mosesy mampalahelo be ny zanak'Israely. Mampalahelo fa ampijaliany Farao ange izy. Kapohany
mifanenke izy tena mampalahelo zanak'Israely fa andany ianao irako ianao mba handeha hamoaka ny zanak'Israely, hamonjy ny zanak'Israely, hanafaka ny zanak'Israely. Mba haiko ve zany? Hoy Mosesy. Tsy moa zany sange tsy mahay miteny sange olona kely ty tsy haiko zany. Hoy Mosesy. Andehana hoy Andriamanitra fa momba anao andana fa alefako Arona zokinao hoany hiaraka aminao. Tenao zany hiaro anahy enao zany hiaraka amiko eny hoy Andriamanitra. Tena nkatoraka izy i Mosesy, nanaiky i Mosesy, nanaiky iran'Andriamanitra i Mosesy hanampy an'Andriamanitra mba hanavitra hanafaka ny zanak'Israely. Nahay nankatoraka izy i Mosesy. Tsy namalivaly izy, nanontany fotsiny izy. Fa rehefa niran'Andriamanitra izy dia nankatoa, nanaiky ny tenin'Andriamanitra mba ho mpanampy an'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra satria nanome an'i Mosesy hanampy azy hamoaka ny zanak'Israely. Andeha koa isika ary mba hanao ohatran'i Mosesy dia teny hoe ampiko Andriamanitra mba hankatoa anao. Ndao averina ary. Ampio Andriamanitra mba hankatoa anao. Averina farany. Ampio Andriamanitra mba hankatoa anao. Izay indray zany lesitsika androany. Izay ny lesona fahatelo tamin'ity herinandro ity. Andeha averintsika ary. Lesona fahatelo. Ilay roy memy ny rehitra. Tsy anjery aza matahotra fa momba anao aho. Izay zany lesitsika. Andeha hifanao veloma ary dia amin'ny herindray isika mihaona. Ao ary 1, 2, 3. Dia mifanao veloma 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 dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko amin'ny herintsika mihaona eto indray. Bon sabata olona zazakely rehetra. Koko daholo zazaboty rehetra. Faly miarabantsika amin'izao sabata izao. Dia faly mamanga ny tokantrano ihany koa. Faly tafaraka aminareo atao anatin'ny fandaharana natokana ho antsika. Estera, mpanjaka vavy no tantarantsika toy ny tamin'ny heriny anio toy izao mitondra lohateny hoe mpanjaka vavy Estera indray no entiko amintsika anio. Mpanjaka vavy Estera. Ny tsy anjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Hebreo 7:12 andininy voalohany. Manao toy izao hoe aoka aharitra amin'ny fitiavana ny rahalahy. Aoka aharitra amin'ny fitiavana ny rahalahy. Hiaraka merina indray zany sika izao andao anisa telefony efa mahay manisa nge zazabody hoe. Andao ary 1, 2, 3. Aoka aharitra amin'ny fitiavana ny rahalahy. Bravo! Tia mihaino tantara moa nareo? Andao ary anaraka ny tantara indray zany sika izao Estera dia zazavavy kely tsara tarehy nonina tany Persia. Rehefa maty ny rainy sy ny reny dia niara-nonina tamin'ny rahalahy indray ny atao hoe Mordekay izy. Tian'ny Mordekay tokoa Estera ary nikarakara azy, nitondra azy ho toy ny zanany vavy izy. Rehefa nitombo taona Estera dia nampianarin'ny Mordekay azy ny zavatra tokony ampianarin'ny ray aman-drenin'ny zanaka. Nanampy azy ho tsara fanahy sy ho tia manampy ny hafa izy. Nampianatra azy ho tsotra sy ho feno fahavononana ary koa nampianatra azy ho tia sy hideran'Andriamanitra. Na dia nona tany Persia aza Mordekay sy Estera dia tsy persiana velively akory ny razan'ny faha-Jiosy. I Mordekay dia tsy naniry hanadinoany Estera ny Andriamanitry ny razany. Noho ny efa tonga
tovavy Estera dia tamin'izay indrindra no nitetiavan'ny mpanjaka ny Persia mpanjaka vavy vaovao. Ny zatovovavy rehetra tao aminy dia natsoina ho tonga any an-dapa fa hifidy mpanjaka vaovao amin'izy ireny ny mpanjaka. Iray amin'ireo Estera, tovovavy tsiraray avy dia samy nahazo fikarakarana manokana nandritra ny herintaona alohan'ny isehoany eo anatrehan'ny mpanjaka. Nandritra n'izany fotoana izany dia nitoetra teo amin'ny faritra voatokana tao an-dapan'ny mpanjaka izy ireo ary nokarakarain'ireo mpanampy efa voatokana ho amin'izany. Estera dia tsara fanahy tokoa sady narani-tsaina ary noho ny tateoriana dia lasa namany iray tamin'ireo mpikarakara ny zatovovavy rehetra tao. Nomeny mpanampy vavy zadrara 7 sy sakafo tsara indrindra ary toerana tsara indrindra tao an-dapa Estera. Niasa tao an-tranon'ny mpanjaka moa Mordekay, afaka nandehandeha teny an-jaridana akaiky ny toerana nisy an'ireo zatovovavy ireo izy ary teny no nahalalany izay zavatra mitranga momba ny Estera sy ny vaovao momba azy. Noho ny farany dia tonga ny fotoana ionan'ny Estera amin'ny mpanjaka. Ho tiany mihoatra ireo tovovavy hafa ve izy? Ataony mpanjaka ve izy? Tiany mpanjaka Estera, notezain'ny Mordekay tamin'ny fomba mendrika izy. Tsy vitany hoe tsara tarehy fotsiny Estera fa sady tsara fanahy no mateo ty. Ary izy no niantefahan'ny safidin'ny mpanjaka. Napetraky ny mpanjaka teo andohan'ny Estera ny satroboninahitra. Notendreny ho mpanjaka izy ary nanaovany fanasana lehibe. Notandrema no andro tsy fiasana io andro io, nanerana ny fanjakana ary nanolotra fanomezana maro tokoa izy ho fanomezam-boninahitra ny mpanjaka vaovao. Nikarakaran'i Estera nandritra ny akamaroan'ny androm-piainany i Mordekay ary tsy nitsahatra izany na dia efa tonga mpanjaka vavy azy izy. Anisan'ny fianakavian'Andriamanitra Mordekay sy Estera. Ary ny olona ao anatin'ny fianakavian'Andriamanitra dia tsy mitsahatra mifanampy. Ahoana no anehoanao ny hafa fa manampy azy ianao? Eritrereto izay zavatra rehetra azonao atao. Afaka manampy olona ao amin'ny ankonana ve ianao ? Afaka mitondra mibavaka azy ireo ve ianao ? Afaka mira ho azy ireo ve ianao? Na mamina azy? Asehoy amin'ny olona rehetra ao amin'ny ankonanao ny fitiavana anananao androany. Kokoa daholo rakizy namako, faly indrindrandray ny tenako tafahoana aminareo amin'ity sabata mahafinaritra ity. Jesosy anie momba antsika mandrakariva eo am-panarahana izao famotinana ny lohahevitra izao. Ny lohahevitra fahatelo moa izany no iarahantsika dia mitondra ny lohateny hoe tafavoaka avy tao an-trano maizina, tafavoaka avy tao an-trano maizina. Ny hafatra tiany Jesosy ho ampitaina amintsika amin'izany dia izao hoe na manao ahoana rakizy zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa maniraka ny anjely ny Andriamanitra momba sy tantanantsika ary hanafaka antsika. Ny andalan-teny izay atao tsy anjery dia hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:7-20. Asan'ny Apôstôly 10:7-20. Fa i Petera sy ny Apôstôly namalaka nanao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ary Petera sy ny Apôstôly namalaka nanao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Asan'ny Apôstôly 10:7-20. Eny tokoa rakizy manao zava-mahagaga ho antsika Jesosy eo amin'ny fiainantsika raha manaiky an'Andriamanitra antsika. Dia andao ho arahana indray ny tantarantsika. Tsy nino ny zavatra nitranga mihitsy ange ireto mpitarika Jesosy. Moa tsy nandrara any Petera sy ireo apôstôly hafa tsy hitorony amin'i Jesosy ve isika? Hoy ange izy ireo ny fampanontany.
kanefa dia mbola manohy mitohy ihany izy ireo. Dia izao indray manao fahagagana izy ireo. Misy vahoaka marary maro miroatra makany an-tanan-dehibe isan'andro ary dia sitrana daholo izy rehetra. Tezitra tsy nisy ohatr'izany angeraka izy reto mpitarika Jiosy. Araka ny hevitry ny mpisorona be sy ireo Sadoseo mantsy dia tokony hosamborina ireo apôstôly ireo. Koa dia nosamboriny tokoa izy ireo ary nataony tao an-trano maizina. Nihevitra izy ireo fa hanome fotoana an'ireo apôstôly mba hisaintsainana izany. Angamba hitsahatra tsy teniny amin'i Jesosy intsony izy ireo ka. Tsy maintsy hatsahatra izy ireo ny filazana ny amin'ny olona fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tsy nino mantsy raka izy ireo Sadoseo ireo fa hisy olona efa maty dia ho velona indray. Tsy nino ny fisian'ny anjely koa ange izy ireo e. Ny tsika angamba Andriamanitra nahare izany. Noho ny alina dia naniraka anjely izy mba hamoha ireo apôstôly avy tao an-trano maizina. Mandehana ka mitsangana ary mitory any amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Hoy ange ilay anjely. Mazava ho azy fa nankatoa tamin'ny mpifaliana ireo apôstôly. Vao maraina koa dia nandeha nakany amin'ny tempoly izy ireo ary dia nanomboka nitory indray. Tamin'io maraina io ihany koa dia nisy olona sahirana mafy. Niaraka natsoiny ny mpisorona be sy ny Sadoseo ireo olona sasany lohandohany eo amin'ny Jiosy. Nandefa iraka ho ao an-trano maizina ange izy ireo mba haka ireo apôstôly ka hitondra azy ireo eo aminy. Fetifety foana nefa dia tafaverina ilay lehilahy izay nirahana ho any an-trano maizina. Ny vandravandra noho ny tahotra ange masony. Ny trano maizina dia hitanay mihidy tsara hoy izy ny tantara. Ary ny mpiambina nitsangana eo am-baravarana. Kanefa noho ny novoainay dia tsy nahita olona tao intsony izahay. Nihifikifika ange ny lohan'ireto mpitarika rakizy. Dia ahoana izany? Dia ahoana izany? Dia injany nisy feo avy any an-dalambe any. Ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maizina ireny dia indreo izy mitsangana eo an-kianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona indray. Nihidy vazana mihitsy ireto mpitarika ka naniraka lehilahy maromaro ho any amin'ny tempoly. Farany rehefa nijoro teo anatrehan'ireo mpitarika ireo ny apôstôly dia tamin'ny endrika venitra tokoa angeraka izy no nijereny mpisorona be azy ireo. Efa noraranay mafy dia mafy anie ianareo tsy hampianatra ny amin'izany anarana izany. Hoy izy miantsoantso. Kanjo indro efa nofenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema. Ka tianareo hakinina aminay ve ny raha izany lehilahy izany? Tsy mahazo mitory izany intsony ianareo. Tampahatonena rakizy no namaliny ireo apôstôly hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny rasantsika efa nanangana an Jesosy izay nasandratra ny tanany ankavanana ho tompy sy mpamonjy, hanome fibebana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Dia venitra noho ny atezerana ange ireto mpitarika ireto. Raha ny sitrapony dia ny hamono hahafaty ireto apôstôly ireto mihitsy, saingy tsy afaka nanao izany izy ireo. Marobe mantsy rakizy noho neny fa lehilahin'Andriamanitra ange ireto apôstôly ireto. Na dia teo azy izany rehetra izany dia nijoro mahatoky hatrany ireo apôstôly ireo. Ho azy ireo dia i Jesosy no lehibe kokoa noho ny aina. Any am-piangonana tokoa isika rakizy dia mianatra fa Jesosy no lehibe indrindra. Miarabantsika tanora zandry indray. Hiaraka indray isika amin'ity anio ity amerina ny lesona fahatelo izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Mino aho fa nianatra tsara daholo nareo eny ary. Lesona fahatelo tokoa tsika mahandry an'Andriamanitra ny lohateny. Tadidinareo? Da hoarintsika hiaraka amerina an-tsenjery. Aiza moa misy azy? Zay indrindra Hebreo 4:1-5. Ary arak'izany rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana.
Ary arak'izany rehefa naharitra tsara i Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Hebreo 9:1-10. Andao indray ary hovidiana izay hitantsika nandritry ny herinandro ary mino fa nandray lesona mahafinaritra be isika tao anatin'iny tantaran'i Abrahama iny. Andriamanitra dia nampanantena taranaka ho an'i Abrahama. Zay nampanantena taranaka maro izy. Ary efa antitra be mihitsy nefa n'izy tamin'izay fotoana izay. Efa nihoatra ny 20 taona. Nefany mbola tsy nahazo zanaka ihany izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy. Za zany tena tsy hana-taranaka mihitsy fa ny atao tokantranoko ireo mpanompoko ireo, ny ray amin'ireo no andova. Dia hozy Andriamanitra hoe ny zanaka aterakao no andray ny teny fikasana. Dia zao hozy izy, jereo nge nisankitany fa ho tahaka an'ireo ny taranakao. Mahisa an'ireo nga ianao? Fa ho tahaka ireo ny taranakao. Andriamanitra dia nanana planina manokana ho an'i Abrahama. Rehefa nandeha nefa ny fotoana, nitombo ihany ny taonan'i Abrahama, dia efa kivy zareo satria efa antitra raha ve moa mbola hanan-janaka indray. Nieritreritra zareo hoe raha manampy an'Andriamanitra, mila manampy an'Andriamanitra mihitsy ao anatin'izao toe-javatra izao. Dia tsy nanontany an'Andriamanitra intsony zareo, fa nanao tetikady i Sara hoe nameny an'i Abrahama i Agara mpanompony mba hovadiny azahoany zanaka. Dia iny koa i Abrahama fa tsy nanontany an'Andriamanitra dia notanterahany ilay izy dia nanan-janaka an'i Ismaël zareo. Ny zavatra hitantsika tao anatin'ny lesona dia izao. I Abrahama dia nipetraka nonina teo anivon'ireo mponina izay mpanompy sampy daholo ireo olona ireo. Ary ny fomban'ireo mpanompy sampy ireo ny mampirafy, izany hoe manambady maro izany. Zavatra nahagaga nefa tsy mba nataony Abrahama mihitsy izany aloha. Tsy mba nanao an'izany izy, tsy nandray ny fomba fiainan'ireo olona ireo izy. Fa tamin'ity fotoana ity izay efa tsy naharitra ilay teny fikasana tian'Andriamanitra omena, dia nanaonao foana zareo dia nieritreritra izy hoe manampy an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao toe-javatra izao. Ny zavatra nisy nefa rehefa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nahandra zareo, dia nisy korotana be tao anivon'ilay tokantrano. Nisy niady teo amin'ireo vehivavy anankiroa dia i Agara sy Sara. Nisy ny korotana na dia efa tonga ary Isaka dia mbola vao may ny tombo ny korotana. Manambara izany ny lesona nianarantsika fa rehefa tsy maharitra na tsy mahandro ny planina izay apetraka tian'Andriamanitra apetraka eo amin'ny fiainantsika isika, dia tsy hitondra fiadanana sy filaminana ho antsika izany. Marina hoe safidiny antsika, afaka manao safidy izay tiantsika isika, fa Andriamanitra kosa efa manana ny planiny. Dia avelan'Andriamanitra isika hanaraka ny safidintsika, fa fantatritsika sy asehony lesona fa tsy mitondra fiadanana sy filaminana izany fa korontana ihany. Ny lesona izay nianarantsika ary nandritry ny herinandro tao amin'izay tantaran'i Abrahama izay, dia nampahafantatra antsika fa ny mitoky amin'ny drafitr'Andriamanitra no tsara indrindra mandrakariva. Ary manampy antsika ihany koa ho vonina iandry ny fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany amin'ny fotoanany, satria manana planina ho antsika sy ny ankonantsika n'Andriamanitra amin'ny fotoanany, dia mba hahatonga antsika hiandry an'izany teny fikasana izany. Ary manampy antsika ihany koa hitoko fa Andriamanitra no mahalala izay mahasoa indrindra eo amin'ny famahana ny olana momba n'ireny hoe ady na fifandirana ao amin'ny fianakaviana ireny. Tadidinao ve ary ny afatra izay nampitaina antsika nandritry ny herinandro? Miaro antsika amin'ny fifandirana ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Miaro antsika amin'ny fifandirana ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Miaro anao amin'ny
fasahiranana sy ny loza sy ny toe-javatra maro samihafa ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Misy drafitra be da be omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny, ao amin'ny baiboly. Be da be ny zavatra ambarany antsika, ny tokony ataontsika indrindra ao anatin'ny fahatanorantsika izao ry tanora. Dia misy torohevitra be da be omen'Andriamanitra antsika. Dia izao mila mahandry isika, mila miandry ny teny fikasany eo amin'ny fiainantsika. Ary indraindray ohatra ny hoe elaela fa raha mahandry isika dia hitondra fiadanana ho antsika izany. Izay ilay hoe mahandry an'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika ary andray fanapahan-kevitra tsara indray mandritra ny androm-piainantsika. Mirary soa antsika amin'ny manaraka indray. Miarabantsika rehetra tompoko izay mpanaraka ny radio Oasis ary koa mijery mivantana ny pejy Facebook amin'ity lohahevitra anankiray izay anaovantsika fanandraman'ity indray, manao hoe ny androm-piainana izy ireo. Ny androm-piainana izy ireo, iza moa ilay izy ireo resahana eto sy ny androm-piainany? Tsy iza fa ny mpianatra. Ny mpianatra Jesosy sy ny androm-piainany. Izao no voalaza ao amin'ny Marka 4:4 sy ny 8:30. Marka 4:4 dia izao voalaza. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary hoy Jesosy taminy, avy ianareo mitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely. Ny androm-piainana izy ireo. Raha izany andininy izany jerena dia izao. Ny androm-piainana ireto mpianatra ireto dia ny nanaraka an' Jesosy. Dia ny aina an' Jesosy. Nataiza nandehanan' Jesosy dia teny izy ireo. Ary hitan'izy ireo Jesosy afaka nandeha teny ambonin'ny rano. Ny ainan'izy ireo zany hoe Jesosy nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy hazan-drano anankiroa monja, kanefa dia afaka nampisakafo olona mihoatra ny 5,000. Niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany izy ireo. Ary rehefa mipetraka sy mijanona dia mbola miaina an' Jesosy ihany koa izy ireo. Izany hoe ny androm-piainany reto apôstôly reto zany dia teo amin'i Jesosy mandrakariva. Ireto mpianatra ireto moa dia mpanarato, kanefa tao anatin'izany toerana izany mihitsy no ny antsoin' Jesosy azy mpanarato tsotra. Ary izany fanaratona izany no azo lazaina hoe lova tao Betsaida ny lovainy reto mpianatra ireto. Satria mpanarato ny ray aman-dren'izy ireo dia nanohy an'izay fanaratona izay kory zareo. Olona tsotra, mpivarotra trondro, kanefa dia nanana tombontsoa. Niaraka tamin'i Jesosy mandrakariva, niaino azy mandrakariva, nahita ny fahagagana nataony. Ny afatra ao antsika dia ny hoe manao ahoana ny androm-piainantsika kosa ankehitriny. Misy adiny firy ny fotoana izay mety hoe laninao ny amin'ny fanarahana an' Jesosy sy ny fiainoana azy. Manasa anao aokary mba ho hanananao ny toe-panahy reto mpianatra ireto, na dia olona tsotra aza, dia tia mazoto miaino ny feon'i Jesosy ary mandeha amin'ny toerana rehetra izay andehanan'i Kristy. Ary dia teto dia hoy Jesosy hoe tokony miala sasatra kelikely mihitsy nareo. Tena reraka mihitsy zany izy ireo satria isan'andro vaky dia mandeha manao ny asan'ny Tompo ary miaino ny tenin'Andriamanitra. Dia Jesosy mihitsy no natsapa hoe mila makaina, miala sasatra kely ianareo. Raha samy ho reraka ihany dia aleo reraka ny amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanarahana an' Jesosy fa tena zava-dehibe izany.
toy izay raha toka fitinina amintsika ny loha hevitra tamin'ity herinandro ity ho amin'ny manaraka indray fifaliana ilay Franco Zersia. Miarabany tanora mantonto rehetra indray ary 13 taona sy 14 taona natratra izao fotoana izao isika amerenantsika ny nenaratsika nandritra ny herinandro ilay loha hevitra fahatelo izay miresaka ny amin'ny hoe fiaikinan-doha amin'ny zavatra fizarana faharoa. Efa hitantsika tamin'ny fiarantsika nianatra tamin'ny herinandro fa ny olona iray rehefa miankin-doha dia lasa voabaikony iny zavatra iny. Iny mety hoe zavatra sotroina, mety hoe zavatra hohanina, mety zavatra fohana, mety hoe zavatra jerena ihany koa izay mampiankin-dohanao. Ahoana moa ny ahafantarana hoe miankin-doha ny olona iray? Rehefa mitady an'ilay zavatra foana, mitady hanao an'ilay zavatra foana, mitady hisotrona, mitady hinana, na mitady hijery an'ilay zavatra foana izy dia efa manomboka miankin-doha izy izay. Ary raha feno ny fanaovany an'iny dia efa miankin-doha ihany koa izy. Maromaro ny zavatra hitantsika tamin'ny herinandro fa ahoana ny fomba hiatrehana an'izay? Izay no hitantsika indray tamin'ity fiarahantsika nianatra ity. Ny tsianjery izay niarahantsika nanao dia ny ao amin'ny Korinthiana voalohany 1:5 andininy fa 7:10. Korinthiana voalohany 1:5 andininy fa 7:10 izay nanao toy izao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izay andinina tao tadidy izay dia efa manome antsika ny antoka fa ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ihany no azotsika ny fandresena ahafahantsika miady amin'ireny fiaikinan-doha ireny. Inona ary ny tokony atao? Ny tokony atao dia izao: mila mipetraka mihitsy aloha ianao dia mandinika hoe sao dia miankin-doha amin'ny zavatra ary misy zavatra ataoko mandrakariva ve, misy zavatra mandany fotoanako betsaka ve kanefa atao tsy tsapako akory izany, na misy zavatra tadiaviko mandrakariva ve ka tsy azoko ny aiko raha tsy manao an'iny dia rehefa fantatrao izay dia mila miaika ianao fa tsy resinao ilay izy amin'ny herin'ny tenanao, fa mila hery hafa ianao mba handresena izany. Mila mahatsapa mihitsy izany ianao fa mila fanampiana ianao. Izay ianao vao afaka mandresy iny fiaikinan-doha iny. Fa raha mbola miteny ianao hoe resiko io, 1 minitra fotsiny no eto amin'ity écran ity dia mandeha nefa ny fotoana dia tavela eo ianao adiny 1 adiny 2 tsy niala teo amin'ilay écran dia tsy resinao ilay izy. Fa rehefa mahatsapa ianao hoe tena tsy vitanao ilay izy fa mila hery hafa ianao amin'izay fotoana izay, miantso an'Andriamanitra ianao dia izy vonona ny hanampy ianao. Tadidio fa ny tenanao dia depolo ny fanahy masina, tsy ny tianao ny atao, fa izay hanomezana voninahitra an'Andriamanitra no atao amin'ny alalan'ny tenanao. Ka noho izany an'Andriamanitra ny tenanao dia aoka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no atao amin'ny tenanao. Dia miankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia izy ny hanampy ianao mba ho mpandresy ianao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahantsika mandresy ireny fakapanahy sy ireny zavatra maro izay mihazona antsika mafy hanalavitra antsika amin'Andriamanitra ireny. Ny tompony hitan'ny tanora mantoanto rehetra ka andresy isika, andresy ny fakapanahy, andresy ny fiaikinan-doha amin'ny zavatra dia hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ity tenantsika ity. Rahasoa indrindra ary amin'ny fiarantsika mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Lesona fahatelo indray no andeha hodiny antsika amin'ity androany ity, izay mitondra ny lohateny hoe fihaonana amin'Andriamanitra. I Mosesy dia anisan'ny lehilahy ao amin'ny Baiboly nanana izany tombontsoa ny haona tamin'Andriamanitra izany. Izy moa hatry ny fony kely dia efa nampianarina momba an'Andriamanitra. Nampianarin'ny reniny izy ny fahatsaran'Andriamanitra, ary rehefa aveo izy dia tsy maintsy niofana tamin'ny fiofanana azo tao amin'ny lapan'ny Farao. Rehefa vita nefa izay dingana narahana izay dia tsy maintsy nandositra tany anefitra izy noho ny zavatra nataony namono olona, namono Eziptianina anankiray. Ary rehefa tany anefitra i Mosesy dia niandry ondry indray ny asany tany. Nandritra n'io fotoana izay niandrasany ondry io mihitsy no nahitany
roy memy anankiray izay nisy lelafo mirehitra ary liana amin'izany roy memy zany izy dia nanantona. Rehefa nanantona izy a dia naheno feon'Andriamanitra izay niantso hoe Mosesy, ry Mosesy. Dia namaly Mosesy, ity aho. Io fotoana io a no niaonany Mosesy a tamin'Andriamanitra. Nanana iraka izay nampanaovina any Mosesy Andriamanitra. Izany iraka nampanaovina any Mosesy zany dia tsinona fa ny anafahana ny olona tamin'ny fanandevozana. Nanafahana ny rahalany Mosesy ny zanak'Israely a teo amin'ny fahefan'ny Farao. Nomen'Andriamanitra baiko Mosesy a hanatanteraka izany iraka lehibe izany. Toy izay ny fiaonany Mosesy a tamin'Andriamanitra. Ary tamin'io fotoana io dia natsapa ho kely Mosesy. Natsapa izy zay mpiandry-ondry dia ho irahana hanao hitondra firenena hanohatra any Farao. Niteny izy tamin'Andriamanitra hoe aleo ianao Andriamanitra mitady ho lava fa tsy manana ny fahefana hanao izany iraka izany aho. Nahatsapa ny tenany a ho ambany tombabidy Mosesy. Nefa raha iverenantsika kely ny tantara dia io iraka io ihany no antony a namonony Mosesy an'ilay Eziptianina. Satria tamin'izay fotoana izay dia tsapany a fa tokony mamonjy a ny zanak'Israely izy. Eto amin'ity fotoana niaonany tamin'Andriamanitra ity kosa izy a dia natsapany tsy fahafenoana. Na dia teo ara zany tsy fahafenoany Mosesy zany a dia tsy mba namela ny Mosesy irery Andriamanitra ka hoe nandeha nitady olona hafa izy fa nifandahatra tamin'ny Mosesy izy. Raha niteny Mosesy hoe za dia tsy afaka ny miteny satria votsavava dia nomen'Andriamanitra any Arona ho mpanampy azy Mosesy. Itsika koa amin'ny fiainantsika mety matsapa isika fa kely ery, mety matsapa isika fa tsy feno, ary mety matahotra mihitsy isika ny tsy hanana fahombiazana amin'ny fiainantsika. Mila mahatoky anefa isika fa Andriamanitra dia tsy mandaho antsika. Ny herin'Andriamanitra dia afaka ny manohana atsika eo amin'ny fiainana satria izany mihitsy no niseho rehefa nanaika niaraka tamin'Andriamanitra i Mosesy a dia haitsika ny tantara. Tafavoaka tao Ezipta ny zanak'Israely noho ny fitarihan'i Mosesy. Ary Andriamanitra rehefa manome iraka ho anao, rehefa manome olana ho anao dia tsy mamela anao irery izy. Fa vonona izy a hanampy anao mba hahatonga anao a ho tonga amin'ny tanjona irina, mba hahatonga anao a hahazo fahombiazana eo amin'ny fiainana. Le izy zany a dia ny fahalemen'olombelona ampiana ny herin'Andriamanitra dia mitondra fahombiazana hatrany. Raha i Mosesy ireny nanao niezaka amin'ny tenany manokana tamin'ny namonoana ilay Eziptianina dia tsy nahomby izy. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ara-dalana taminy a dia tanteraka ny tanjona. Na dia mpiandry-ondry aza ny asany teo aloha dia afaka nitarika firenena izy a, afaka nanohatra ny Farao izy a, satria nanaika ny fitarihana sy ny fitantanan'Andriamanitra. Ho anao ihany koa, manasa anao aho mba hiaona amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Na matsapa teny ianao ho tsy feno dia Andriamanitra ameny ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Dia toy izay ny famitinana ny lesona fahatelo a izay narahantsika tandroany. Manasa anao indray a hanaraka ny lesona ho an'ny zokintsika rehefa avy eo. Sabata manokana, sabata fifaliana. Miarabanao indray amin'ny fiarantsika mandinika ny leson'ny sekoly sabata. Tononona mandrakariva ho antsika tsirairay avy ny fiadanan Tompo ary ny fahasoavany anie tsy saraka amin'ny tsirairay avy. Ny araka hivavaka isika ranomboka izao fiaraha-mianatra ny lesona izao. Andriamanitra ray eo.
misaotra anao indray zay no tombontsoa lehibe izy omenao anay ka mbola nomenao anay ity sabata ity, sabata fitsarana, sabata fitahina, sabata fifaliana koa nefa satria miaona aminao zahay. Ankehitriny ary raha hianatra ny tenao zahay dia mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana ary mangataka ihany koa miandry manantena ny firotsahan'ny fanena masina ty amponay ampianatra sy ampitoetra ny teninao ka nova ny fanandramana io fiainana andavanandro. Ty mitahi tompo ny mpiara-mianatra rehetra vavaka tononona sy angatany amin'ara Jesosy rery any. Amen. Lesona fahatelo amin'ny bokin'ny Eksodosy nampitondrainy teny hoe fanombohana manano sarotra. Ny andinina tao tadina dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 5 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa izay manao hoe ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahy any anefitra. Hoy Farao, iza moa Jehovah no ekeko teny anefasako ny Israely? Tsy fantandro izay Jehovah, tsy alefako ny Israely. Le mpiara-midinika namana, maro no diso hevitra fa hoe rehefa manapa-kevitra anaradian'Andriamanitra ianao dia tsy aina afa-tsy fifaliana, firoboroboana, fahombiazana. Tiako anefa nilaza amintsika fa tsy izany mandrakariva fa indraindray dia misy sakana, misy zavatsarotra, misy fizahanttoetra kanefa na dia eo azy zany dia mila antsika mitoky amin'Andriamanitra, mila miaritra isika fa Andriamanitra dia manana vahaolana ho an'ny tsirairay avy. Indro fa lasa Mosesy rety lasa le fianakaviana, ankehitriny dia tonga tao Egypta izy 400 taona teoriana ary ny mission mandehana mankany amin'ny Farao. Indro ary izy fa tonga tao amin'ny Farao. Andininy voalohany, ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao lazainy Jehovah alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahy any an-danitra. Afara tsy mila akolaka, mivantana, tsy mora, tsy mora. Ry mpiara-mianatra namana isany, tsy mora ny manomboka zavatra ary zay ny zavatra mitranga eto kanefa mahafinaritra dia izao, rehefa manomboka ianao dia Andriamanitra no mamarana azy. Tsy ny alaviran-dalana no sarotra fa ny fiaingana. Indro Mosesy niteny teo anatrehan'ny Farao, alefaso ny oloko Jehovah mba hanompo ahy. Ha! Valy tenin'ny Farao entitra, tena fiaontsinan'Andriamanitra. Iza moa Jehovah? Tsy hoe mba maniry alalany amin'Andriamanitra izy, tsy hoe, fa i Farao mantsy tao Egypta toy ny Andriamanitra kely mihitsy. Iza moa Jehovah? Tsy hoe faniriana ty hafantatra an'Andriamanitra ny teny faniriany Farao fa fiaikana, tena fandavana, fiaontsina an'Andriamanitra mihitsy. Ry mpiara-midinika namana, mampalahelo fa mbola betsaka olona firifiry moa teo amin'ny tantara no manao an'izany toetra ny Farao izany. Mampalahelo zany. Iza moa Jehovah no ekeko teny? Tena fiantsina, fandavana, fanoherana an'Andriamanitra nataon'ity mpanjaka ity. Tsy araka ny nantenaina azy ny zavatra nisanga. Marina fa efa fantatra Mosesy any hatrany am-pandohany ny asarotry le asa nampiendreketana azy ary zay ny nahatonga azy nitady ny fialan-tsiny mba hialana. Ry mpiara-midinika namana, samy mahatsapa isika fa tsy mora ny mamaly ny antson'Andriamanitra kanefa kosa fitahiana
ny mamaly an'izany. Talohany natonga avy any tany amin'ny Farao dia namory ireo olona sy ny vahoaka Israely Mosesy sy Arona ary laza tamin'izy ireo ny teny nataon'Andriamanitra. Dia nampafantary Mosesy azy dia nanao ilay fahagagana Mosesy teo anatrehany zanak'Israely. Dia zao no voalaza ny Exodosy 4. Exodosy 4 andininy 17. Dia nolazainy Arona ny teny rehetra izay nolazainy Jehovah tamin'ny Mosesy sady nataony teo amason'ny olona ny fahamantarana. Dia nino ny olona? Ary efa reny fa Jehovah no namanginy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany. Dia niondrika izy ka nikoaka nanaiky ireo. Tena avy amin'ny Jehovah, tena iraka Jehovah, faly ny rehetra tamin'izay fotoana izay. Zao anefa taoriana ny nakanesan'i Mosesy tany amin'ny mpanjakan'i Egypta ka nitondrany fitakian'Andriamanitra niova ny toe-javatra, nitombo ny fahoriana, ny anavezana ny anasarotra isan'andro ny asa fanao andavanandro ary nampangaino malaina izy ireo. Ka noho izany dia zao nampitomboana indray na mafisina ny fitondrana azy ireo. Vokany hoy ianareo, tena tsy faly ny vahoaka ary nifanditra tamin'i Mosesy. Sao ny voalaza amin'ny Exodosy 4 andininy 1:20. Dia hoy izy tamin'izy roa lahy, ireo olona zany sy ireo mpifeny zanak'Israely, Jehovah anie hijery sy hitsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra ao anatrehan'ny Farao sy ao anatrehan'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra eo an-tanany hamonoany anay. Ry mpiara-midinika namana, niatrika olana tamin'ireto vahoakan'Andriamanitra Mosesy sy Arona. Tena niatrika olana izy. Mafy. Tena naonena, nampalahelo mihitsy nazo Mosesy sy Arona. Toy ny hoe nanozina mihitsy ireto vahoakan'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana, mampalahelo ny toe-javatra. Kanefa dia zao, ireto mpitarika ny tenen'Andriamanitra nalala ny tokony nataony izy. Lasa izy nitaraina tamin'i Jehovah. Kanefa toa maneho fahatezerana koa ny fitarainana. Hoy ny voalazany ao amin'ny 2:20. Ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe, Tombo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ahy ianao e? Fatr'izay nankanesako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao, dia nahatonga loza amin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olona akory ianao. Kivy Mosesy, nitaraina izy kanefa fitaraina atao manome tsiny. Mazava loatra, tsy faly Andriamanitra. Tsy faly. Indro anefa mahery vaika ny tenany valiten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy amin'ny 1 ka ny 1. Ary Jehovah tamin'ny Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao. Miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Miditra an-tsehatra amin'ny olana mahazo antsika Andriamanitra, tsy mitazana fotsiny indray Andriamanitra. Hoy izy hoe, fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny tany. Hiditra an-tsehatra Andriamanitra. Inona ary nataon'i Jehovah teo anatrehany toe-javatra izany? Nisy fampatsihivana enina nampahafantaran'i Jehovah ny Mosesy ka tonga Mosesy tsy rorosaina, tsy salasala, tsy tebiteby. Ny voalohany, nampatsihivy Mosesy Jehovah taminy fa izao ny Jehovah. Izao ilay Andriamanitra akaiky anao. Izao ilay Andriamanitra izay azonao itokiana. Ny faharoa dia izao, izaho anie ilay efa niseho tamin'ireo patriarika tany aloha. Izaho no nanorina fanekeko taminareo ary izao nampanantena anareo fanomeanareo ny tany Kanana. Ary efa reko ny fitaraina zanak'Israely, tsaroko ny fanekena ataoko ary hanome azy ny tany nampanantena anao. Tamin'ny fomba manitriketrika no nilazan'i Jehovah izany toe-javatra izany. Ka zao ny fanambarany eo amin'ny 1:20
ka lazao amy zanak'Israely, izao ny Jehova, ary tondra anareo ivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo aho. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny fomba fijeren'Andriamanitra, fomba fanampian'Andriamanitra antsika. Izao mihitsy Jehova no mitondra anareo ivoaka. Eo amin'ny 17, dia alaiko ho ahy anareo ho oloko, ary ho Andriamanitrareo aho, dia ho fantatrareo fa izao Jehova Andriamanitrareo zay nitondra anareo nivoaka afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo. Alaiko ianareo dia lasa oloko. Tsy olon'ny Egyptiana intsony ianareo, fa oloko. Ary za ho Andriamanitrareo. Ry mpiara-midinika namana, fanomezana maimaimpona sy ampitiavana nomen'Andriamanitra antsika manoloana ny toe-javatra sarotra manoloana ny fiainantsika. Andriamanitra mihitsy no manome. Nanao izany tamin'ny zanak'Israely izy, azo antoka fa manao an'izany koa izy ho antsika ankehitriny. Nanome toky an'i Mosesy Andriamanitra. Fa saingy izao, namoy fo ireto vahoakan'Andriamanitra noho ny fahoriany sy ny fijaliany, ka tsy nety niaino an'i Mosesy intsony izy. Io manomboka amin'ny 17. Izao no voalaza, ary Mosesy nilaza tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaino noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompona mafy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao mankanesa any amin'ny Farao, mpanjaka ny Egyptiana, ka mitenena aminy mba handefasa ny zanak'Israely mba hiala amin'ny tany. Ary Mosesy niteny teo anatrehany Jehova ka nanao hoe, indro ny zanak'Israely aza tsy miaino ahy, ko ahoana no hinony Farao ahy, fa izao tsy voafora molotra. Ry mpiara-mianatra namana isany, izy tamintsika nefa tsy efa tratran'izany fahatsompanantenana zany teo amin'ny fiainana. Izy natao amintsika tsy natsapa fahakoviana teo amin'ny fiainana. Izy tamintsika tsy efa natsapa ndray mieritreritra manao hoe efa nafon'Andriamanitra mihitsy angamba. Kanefa tsaroanao ve ny tantaran'i Joba? Tsaroanao ve ny tantaran'ilay mpanao salamo Iasafa? Amin'ny salamo telo amby fitopolo. Ny tantaran'i Iasafa zay tokivy, nalahelo amin'ny hoe mifahombiazany ratsy fanahy sy ny fahoriana mahazo ny marina. Kanefa na dia teo an'izany toe-javatra izany aza, ity mpanao salamo ity dia namaly izao teny izao, ny fahatsapany fa na dia eo aza ny fahoriana mahazo antsika, dia Andriamanitra eo hatranetrany. Zao no voalaza. 17. Hoy Iasafa, nefa mahafinaritra le izy, nitarainy izy, Jehova ô, saika nibolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako, satria nialina ampirehary aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Saika kivy Iasafa. Kanefa zao ny teny eo amin'ny 17. Nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanana ankavanana ianao. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolamba ny foko sy anjarako mandraka izay Andriamanitra. Ary dia nanapa-kevitra Iasafa, fa izao dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ry mpiara-midinika namana, nanome tokony vahoaka ny Andriamanitra fa homba azy. Indro Andriamanitra mihitsy niteny tamin'i Mosesy manao hoe, ny tanako mihitsy nitondra azy ireo ivoaka. Alaiko ho ahy ireo, alaiko oloko ireo, ary ho Andriamanitrareo. Dia rehefa teny Mosesy dia zao no voalaza eo amin'ny Exodosy 4. Ry mpiara-midinika namana, fanombohana manano sarotra tsy mora ny nanomboka ny asa zay nataon'i Mosesy niverina tany Egypta, satria etsy ankilany tsy mety miaino azy ny vahoaka. Etsy andaniny nefa Farao ihany koa tsy mety miaino. Dia zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe, ary tamin'izany andro zany, tamin'izay dia niteny an'i Jehova tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egypta. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, izao ny Jehova, koa lazao amin'ny Farao mpanjakan'i Egypta izay rehetra lazaiko taminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe, indro tsy voafora molotra aho, ka aiza no iainon'ny Farao aho. Mbola niteny indray Mosesy teto,
Andriamanitra eo amin'nylaza fa izaho no andriamanitry ny vahoakany, izaho ny Jehova, izaho le andriamanitra akaiky, izaho le andriamanitra mamonjy anao. Io andriamanitra velona sy miasa io no mibaiko Mosesy, kanefa tsy mbola natokotena hatrany Mosesy. Ka nilazany manao hoe zany tsy mbola voafora molotra. Dia ilaza indray Mosesy manao hoe zany tsy mahay mandahateny, votsavava e. Kanefa noho ny famondram-pony Jehova dia nanendry mihitsy any Arona ho mpanampy an'i Mosesy Andriamanitra, zany hoe hiteny amin'ny Arona Mosesy, ary Arona kosa no hitena pahabe maso amin'ny Farao. Zany hoe Mosesy zany dia akany toeran'Andriamanitra eo anatrehan'ilay mpanjakana Egipta, ary Arona kosa no mpaminany Jehova. Hitantsika amin'ity tantara ity ny andraikitra entin'izany hoe mpaminany Jehova zany, mpitondra ny afatr'Andriamanitra. Izy no fitaovana hoentina mampita sy manazava ny ten'Andriamanitra amin'ny olona. I Mosesy no miteny amin'ny Arona, ary Arona kosa indray no mitatitra an'izany an'ny Farao. Ry mpiara-midinika namana, na dia ataonao sarotra aza ny fanombohan'ny asa, dia ho tsara fiafarana kosa izany tantara izany. Izao no voalaza amin'ny Exodosy 7:1-5. Hoy izy hoe 1:5, dia ho fantatry ny Egyptianina fa izaho ny Jehova rehefa maninditra ny tanako amin'ny Egypta aho, ka mitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any. Ry mpiara-mianatra namana isany, fanombohana manano sarotra fa fiafarana mahafinaritra. Ny miaraka amin'Andriamanitra mety misy fizaham-toetra, mety misy lalan-tsarotra, kanefa Andriamanitra tsy mamelanao irery. Ary zay nahatonga ny mpanao salamo ilaza hoe eny fa na dia mandeha mamaky ny loza aloko ny fahafatesana zaho, tsy matahotra ny loza. Ry mpiara-mianatra namana isan'ny rahalasana bava malala, amin'ity sabata ity dia tiako ny ampahery anao fa Andriamanitra manana ny vahaolana. Andriamanitra manana ny vahaolana hitantanana ny fiainan'ny zanany, satria izaho sy anao oloko hoy Jehova, ary Jehova kosa no Andriamanitra sy Andriamanitra. Mahery izy, ny tompo aneo fombanao, ka tsy amin'ny tsisy hokivy isika na dia mafy aza toe zavatra lalovana, fa andeha hanao fanapahan-kevitra tahaka nataon'ny Asafa manao hoe izaho teo eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Eo akaikin'Andriamanitra no tsara indrindra. Ry mpiara-mianatra, andeha hivavaka ary isika. Ray malalo misaotra anao noho ny amin'ny teninao. Misaotra anao noho ny amin'ny fampahirezan'ny teninao. Misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay mampafantatra anay fa ianao no vahaolana. Anomboka tamin'ny fahasarotana ny fiarahan'ny Mosesy tany Egipta, kanefa izy fifarana tsara zany satria ianao no hiditra an-tsehatra. Andriamanitra midira an-tsehatra amin'ny fiainanay. Aza velana ho irery izahay, aoka toky izahay fa eo ianao. Mitahi ny mpiara-mianatra rehetra, mitahihana tsirairay avy, dia mitahi ity sabata ity mba ho sabata fanamasinana ao anay. Naran'i Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo an-tongotrao